Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompony izao rehetra izao omeo lalana ny fahatezerana. Izay indray ry havana no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Tenin'Andriamanitra izany izay voasoratra any amin'ny Romanina toko 12:7-10. Ry malala hoy izy aza mamaly ratsy fa omeo lalana ny fahatezerana. Fa voasoratra hoe ay ny famaliana izao no amaly ho Jehova. Angamba mety nisy olona nandiso fanantenana anao, na mitaka anao, nanao ratsy anao. Dia amin'izao fotoana izao ianao tena ao anatin'ny fomafana mihitsy, tezitra, maratra, ary ao anatin'izay fahatezerana izay dia milongolongy, tsy miteny, tsisy fifaliana, ary tena hoe te hamaly faty, te hanisy ratsy, ohatran'ny te hanao confrontation, te hanao zavatra publication be dia be mihitsy, hanazavanao ny zavatra rehetrarehetra izay nataony olona io taminao. Tsy afaka mihitsy ny fonao fa tena marary ianao amin'izao fotoana izao. Natao anao ity vidéo ity, hozy ny tenin'Andriamanitra hoe aza mamaly ratsy fa omeo lalana ny fahatezerana. Io fahatezerana io anefa fihetseham-po izay normal kanefa dia izao te hijanonjanona eo izy io, te hijanonjanona eo izy io dia izay mahatonga ny tenin'Andriamanitra hoe omeo lalana. Ny dikan'izany omeo lalana izany dia izao hoe aza vela hijanona eo aminao fa alefaso mandeha any. Fa raha fa tavela io dia ho feheziny io ianao, hoentiny io ianao, ary be dia be ny olona no hoentiny io fahatezerana io amin'ny faharatsiana rehetra. Anisan'izany zao ilay hoe valifaty, anisan'izany koa ny hoe misotro toaka, anisan'izany misy olona anatin'ny fahatezerana dia manimba zavatra. Entiny io fahatezerana io hanao zavatra tsy fampiseho masoandro rehetra dia hoe tsy mahavoafehy ilay fahatezerana. Voaingana zao nahita tamin'ny fahitalavitra novonoiny mihitsy ilay zazalahy kely vao 4 taona. Izy efa olon-dehibe satria mitomany foana tsy mety mijanona hono dia tezitra izy. Izany no hitondrany io fahatezerana io antsika ho any amin'ny fahafatesana, ho any amin'ny fahalotona, ary tena hoe mahatonga ny soratra masina ilaza hoe omeo lalana ny fahatezerana. Efa nambaran'Andriamanitra izany tamin'ny Kaina. Rehefa tsy nankasitrahan'Andriamanitra fanatitra izay nataony no nahita kosa izy ny rahalahy nankasitrahan'Andriamanitra dia tezitra izy. Dia nambaran'Andriamanitra taminy any amin'ny Genesis toko 4 manao hoe ry Kaina, ino ny ity ataonao, ino ny ity manjombonjombona ity? Tezitra izy amin'io manjombonjombona milongolongo io. Dia hozy izy Andriamanitra taminy manao hoe mamitsaka eo am-baravaranao ny ratsy hozy izy, ary ianao no tokony hifehy azy, ianao no kendreny hozy izy, dia tandremo. Dia tsy nenono izay fitenin'Andriamanitra izay fa mbola tazominy toy ihany ilay fahatezerany fa tsy nalefany ilay izy. Dia inona ny vokany? Fatantsika ny toy ny tantara fa tonga hatrany amin'ny famonoan'olona izy, no vonony ny rahalahiny noho ny fahatezerana izay tsy voafehany. Dia tahaka izany ny zavatra mety hitranga. Androany ary havana dia te hitarika antsika. Ny tena vonoiny io fahatezerana io dia ny ara-panahinao, tsy milamina mihitsy ny ara-panahinao. Ary izany no mahatonga antsika hoe omeo lalana ny fahatezerana. Avelao andeha ny fahatezerana, aza mitazona an'io fahatezerana io anao fa tsy mahasoa anao io, tsy hoentin'io makaiza ianao. Misy anie olona ravina dia mandritra ny herinandro maro tena tsy azo atao na inona na inona mihitsy fa dia milongolongo foana. Na atao tambatambazina tahaka n'inona raha dia izay. Ohatrany hoe rehefa misy zavatra mahatezitra azy dia ray volana, tapa-bolana, izay izy vao afaka mba miresaka kely indray dia tena manahirana mihitsy. Omeo lalana ny fahatezerana ravana. Ary matoa ny tenin'Andriamanitra manao an'izany didy izany omeo lalana, dikan'izay ianao izany manana safidy. Andraikitrao izany no manome lalana azy, milaza manao hoe ndao ianao fa tsy mijanona atao anatiko ianao ry fahatezerana. Dia men'Andriamanitra izay fahafahany izay tsika. Ary io tena mafy, nefa dia safidy io ary tena hoe safidy afaka mandrainao noho ny amin'izao tenin'Andriamanitra izao hoe noho ny amin'ny tenin'Andriamanitra dia tsy raharahanyizany fa avelako andeha ity fahatezerana ity satria manimba anao io. Izany mahatonga antsika lasa tratra n'ireny manao andolo-po. Dia tena lasa tsisy fifandraisana milamina intsony mihitsy satria tsy mahay manadino isika, tsy mahay manaly isika. Indraindray misy olona sasany na zavatra kely aza dia satria tezitra izy dia lasa mihitatra be iny fahatezerana iny tonga hatrany amin'ny zavatra tsy voaresaka rehetrarehetra ity, voaresaka azy voatantara tao daholo nefa zavatra kely fotsiny netombohany ilay tsy haintsika no mifehy ilay fahatezerana. Ary io aloha raha ny tena marina tena tsy vitantsika mihitsy. Ny fihetseham-pontsika sy ny rehetrarehetra dia tsy vitantsika. Io te hitondra antsika foana ireo fa ny fanafodiny
teo amin'ny Romanina ihany, toko 9:7 fa izay tarihin'ny fanahin'Andriamanitra sy ny zanak'Andriamanitra. Izany hoe tsika kristianina dia ny fanahin'Andriamanitra no mitarika antsika fa tsy ny fihetseham-po, tsy ny fitiavana, tsy ny fifaliana, tsy hoe entiny taiterina amin'ny fifaliana dia ino no mitondra anao, na ny alahelo na ny fahatezerana, tsy izany no mitondra antsika fa ny fanahin'Andriamanitra. Inona ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra? Dia eo anatria izay ambaran'ny tenin'Andriamanitra dia milefitra daholo ny fihetseham-po rehetrarehetra, na dia misy fahatezerana mafy toy n'inona azy toy izay ny tenin'Andriamanitra hoe aza mamaly ratsy zany. Omeo lalana ny fahatezerana, ay ny fahamaliana ho Jehova, ary Jehova ny ry havana dia tsy adaly. Mamaly antsika traraka ny asantsika avy izy, mangina fotsiny ianao dia avelao Andriamanitra no amaly, avelao Andriamanitra no hiasa, dia tena hoe avelao ilay fahatezerana andehany, aza miraharaha zany. Ahoana moa zany ny dikan'ilay hoe amin'ny lafin'ny pratika zany hoe nomeko lalana ilay fahatezerana, dia inona zany ny zavatra ataoko ny dikan'izay. Ny zavatra tokony ataonao zany amin'izay fotoan'izay dia mivavaka ianao, dia tena mitenao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy alefako zany fahatezerana zany, tsy mihazona an'izany intsony, tsy miraharaha an'izany. Dia ny dikan'izay dia izao miresaka amin'ilay olona amin'izay ianao zany, mifandray amin'ilay olona ianao, manantona an'ilay olona ianao dia fampiarahaba aminy ianao, miverina mifandray tahaka ny teo aloha tamin'ny tsy mbola nisy an'iny fahatezerana indray ianao zany ny dikany. Dia izany hoe ka izy koa nery pastera tena tezitra be amiko koa, samy tezitra izay dia ahoana zany? Dia izao fotsiny izy omeo lalana ny fahatezerana, dia afaka manantona azy ianao, mandray anao izy tsara, tsy mandray anao izy afaka ny adidinao. Fa ianao zany efa midozana za efa safidy tsy ho tezitra intsony ny amin'iny zavatra iny. Jereva ny nataon'ny zazy reny la atao hoe omena lalana ny fahatezerana, na dia kapohanao eo ary izy, na dia ataonao an'izao zao eo ary izy rehefa vita kelikely eo dia misafidy fotsiny izy anala n'iny fahatezerana iny, dia miverina toy ny tsy misy indray ilay zavatra rehetra teo, dia miverina mifandray aminao, mitsikitsiky sy manao ny zavatra rehetrarehetra indray izy. Dia izay ilay izy. Io le manome lalana ny fahatezerana io azo raisina ihany koa hoe famelan-keloka io. Azo raisina koa hoe famelan-keloka io dia misafidy ianao ary androany. Omeo lalana ny fahatezerana. Aza tehirizinao fa hoentiny io anao zavatra tsy azo saina eritreretina ianao avy eo dia vao mainka ho lasa gravy io situation io, fa miteza fotsiny hoe amin'ny tenin'Andriamanitra azo tezitra fa tsy tokony ho tratran'ny masoandro miletika. Ny dika zany tsy tokony haharitra ilay fahatezerana fa omeo lalana ry havana, omeo lalana. Misy video any aloha any izay fandresahako mahakasika hoe manao andolo-po azonao jerevana raha ohatra ka mbola te hanampy ianao fanazavana ny amin'izay nambarako izay. Angatao ny fanahy masina le efa miteneniko teo hoe mitarika antsika, fa tsy vitantsika amin'ny herin'ny tenantsika izany, fa mavesatra, mafy, mora am-pitenenana. Fa rehefa ny fanahin'Andriamanitra no miaraka aminao ka ambaranao hoe fanahy masinao, anao ny fiainako Jesosy, ianao ny mpitarika, mora aminao ny manao ny sitrapon'Andriamanitra, tena mora aminao ny manao ny sitrapon'Andriamanitra. Ary zany ny nambaran'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Romanina ihany toko 9:5 manao hoe fa izay ao amin'ny nofo izy dia tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Izay ao amin'ny nofo dia tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Zany tsy ho vitanao zany raha mbola ara-nofo ianao. Raha kristianina ara-nofo ianao dia tsy vitanao zany. Fa raha kristianina efa ara-panahy ianao, zany hoe mandeha amin'ny fitarihan'ny fanahy masina, dia vitanao zany. Vitanao zany. Ary misy ny olona izay nisy namono mihitsy aza ny ray aman-dreniny, fa tena mahavita izy manantona an'iny olona, manome famelan-keloka, mivavaka ho an'iny olona iny, mbola mikarakara an'iny olona iny. Ary moa tsy zany ve ilay tenin'Andriamanitra vakitsika teo? Raha tohizako fotsiny izy toy izy manao hoe any fahamaliana ozy izy, faranona ny fahavalonao, omeo hanina izy. Raha mangeta ety izy, omeo osotrony. Raha manao izany ianao dia anambatra vainafo eo andohany, aza mety ho resin'ny ratsy, fa reseo amin'ny soa ny ratsy. Mahireza ho an'Andriamanitra ireran'ny voninahitra. Amen.